Tsara toko 10. Taorinina fatesany Abimeleka dia nitsanga ny Tola, zanaka lahin'ny Pova sady zafikeliny Dodao mba hamonjy ny vahoaka Israely. Izy dia lehilahy avy ao amin'ny fokon'ny Isakara ary nonina tao Samira any amin'ny faritra Betendrimohitra any Efraima. Nitondra ny Israelita nandritra ny 13 taona i Tola, avy eo dia maty izy ka nalevina tao Samira. I Jairo avy any Gilead no nandimby azy ka nitondra ny Israelita nandritra ny 12 taona. Nananjanaka 30 lahy izay nitaingina boriky 30 sady nanana toerana 30 tao amin'ny faritanin'ny Gilead, ary mandraka ankehitriny dia antsoina hoe Avota Jairo ireny toerana ireny. Avy eo dia maty i Jairo ka nalevina tao Kamona, ary mbola nanao izay ratsy eo imasin'ny tompo indray ny Israelita ka nanompo ny Baala sy Astarota andriamanitsy izy mba amin'ny andriamanitry ny Siriana sy ny Sidoniana, na ny andriamanitry Moabita sy ny Amonita ary ny Filistina, ka nandao ny tompo izy ka tsy nanompo azy intsony. Dia nirepahatezerana tamin'ny Israelita ny tompo ka nanolotra azy teo an-tanan'ny Filistina sy ny Amonita. Nanomboka tamin'izany taona izany ary nandritra ny 12 taona ireo no nampahory sy nanenjika ny Israelita izay nonina tany Gilead sy tao amin'ny faritanin'ny Amorita teny andafy antsinanan'ny Jordana. Niampita ny ony Jordana mihitsy aza ny Amonita mba hiady amin'ny fokon'ny Joda sy Benjamina ary Efraima ka nijaly mafy ny Israelita. Noho izany dia niantso vonjy tamin'ny tompo izy ka nanao hoe, nanota taminao izahay satria nandao anao andriamanitray, ka nanompo ny Baala andriamanitsy izy. Dia hoy ny tompo tamin'ny Israelita, raha nampahory anareo ny Egyptiana sy ny Amorita na ny Amonita sy ny Filistina na ny Sidoniana sy ny Amalekita ary ny Midianita, ka niantso vonjy tamiko ianareo, moa tsy namonjy anareo ho afaka teo an-tanan'ireny va aho? Saingy ianareo dia nandao ahy ka nanompo ireo andriamanikafa. Noho izany dia tsy hamonjy anareo intsony aho. Andeha antsoy ireo andriamanitsy izy efa nofidianareo, aoka ireo no hamonjy anareo amin'ny androm-pahorianareo. Fa hoy ny Israelita tamin'ny tompo, efa nanoty izahay, ataovy izay rehetra sitrakao atao aminay, fa anio mba vonjeo ihany izahay. Dia narian'ny Israelita tsy ho eo anivon'izy ireo ny andriamanikafa, ka notompony indray ny tompo izay tsy nahazaka hijery ny fijalian'ny Israely. Ary nifanangona ny Amonita ka nitoby tao amin'ny faritanin'ny Gilead. Dia nifamory koa ny Israelita ka nitoby tao Mitsepa, ary nifanontany ny foko tao a Gilead sy ny mpitarika azy ka nanao hoe, iza no lehilahy say anapoakady amin'ny Amonita? Izany lehilahy izany no ho filohan'ny mponina rehetra eto Gilead.